Tompoklasy tompoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany alohany irosotsika ao anatin'ny fanomezana ny andinindiny ireo vaovao ireo mo dia ndelo ampahafantarina vetivety ireo lohateny isany isongadina amin'izao takariva izao indray. Vola mitentina ray tapitrisa dolara no natolotry ny voamiera ny ranomasimbe indiana na ny COI ho fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara. Io tolakandro io natao ny fanaovatsy ny fifanarana teo amin'ny COI sy ny PNUD. Aina kosa ny mety fisin'ny fanodikidinana amin'ireo fanampiana voaraiva amin'ireo malala-tanana natokana indrindra ho an'ireo trabona any Toliara vokatry ny fandalovan'ny rivodoza arona tsy tonga tanteraka any amin'ireo trabona any an-toerana mantsy izay fanampiana izay araka ny nambarana Andriamatoa Elson Brisson Erafa izay mpikamana eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita miay ny Toliara faharoa. Ary fantatra ihany koa moa fa dia nahitana fiakarana ny isan'ireo mivarotena nanomboka tamin'ny taona 2024 iny araka ny fanadadiana natao ny volana janoary lasa teo ary eo anelanelan'ny 5ambin'ny sy 17ambin'ny taona moa ireo tsy ampy taona no tena mahaliana ny mpanjifa ao anatin'izay. Tompoklasy tompoko vavy manasana hoarana araka ny vaovao hatramin'ny farany. Ao amin'ny tontolon'ny politika indrindra raha moa no isantarantsika ny fampalam-baovao mahakasika ny sehatry ny fifidianana no tanterana ny tolakandro teo ary teo amin'ny voamiera ny ranomasimbe indiana sy ny PNUD ny fanaovana sy ny fifanarahana ny famatsim-bola no tetika azy fanohanana ny lalanjotra mpifidianana na ny PASEM ray tapitrisa dolara ny anjara biriky izay nentiny voamiera ny ranomasimbe indiana ho fanatanterana ny fifidianana eto Madagasikara. Fanadadiana vetranary. Ray tapitrisa dolara ny famatsim-bola hoentin'ny voamiera-ny ranomasimbe indiana na ny COI ho fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara. No tanterana ny tolakandro teo arak'izany ny fanaovan-tsiny ny fifanarahana teo amin'ny COI sy ny PNUD. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fifidianana ny sekretera jeneraly ny voamiera-ny ranomasimbe indiana. Ilaina ny filosoana amin'ny fifidianana madio eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny hery politika samihafa raha ny voalazany. Izy ny feonambe an-tampony ny filoham-panjakana eto anivon'ny ranomasimbe indiana izay kasaina ho tanterahana ary asaina amin'izany izay filoham-pirenena lany amin'ny fomba demokratika eto Madagasikara. Noderen'ny manokana ny ezaka izay nataon'ny senita tarihan'ny filohany Ramatoa Atala Beatrice amin'ireo dingana samihafa irosoana amin'ny fifidianana. Ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta kosa indray dia nanorotsorotra ny fandraisana anjaran'ny gouvernemanta malagasy ho fanatanterahana ny fifidianana. Zavatra azoasaina dia tanatitro ity efa nisy ny anjaran'ny Madagasikara izay efa menaka io dia vola mitentina 1,6 milliard d'ariary. Zay zany ny contribution na ny anjara men'ny Madagasikara zany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Io vola io dia natokana indrindra mba entin'ny zay mety miasa ary koa ny fidianana automobile 4x4 anankivalo dia minikara anankiray minibus anankiray zany mba ahafahanjareo zany manatanteraka ny asanjareo amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta kosa indray dia nanorotsorotra ny fandraisana anjaran'ny gouvernemanta malagasy ho fanatanterahana ny fifidianana. Ankoatry ny COI dia anisan'ireo efa nitondra ny anjara birikiny ao anatin'ny PASEM ny vondrona Europeana, ny Suisse, ny Norvège sy ny Japon. Miantso hatrany ireo malala-tanana ny solotena maharitry ny PNUD eto amintsika izay nanamafy fa ilaina ny irosoan'ny Madagasikara amin'ny fifidianana madio, mangarahara ary eken'ny rehetra.